firenena manerana nosy mpanaraka tsy tapaka izao fandara atsika izao indray ny fandoran'ny seni valso ho an'ireo distrika commune fokotany izay mendrika indrindra tamin'ny fanavozana isa taona lisy mpividiana no hitantsika teo fandarana teo aloha isan'ny songadina tamin'ny lanonana eo ihany koa ny fampahafantarana ny takela-piraketana lisy mifidy ndeo voboasintsika tanatin'ny fandarana ny mombamomba izay takela-piraketana lisy mifidy izay ary avy hatrany ary ny fandaratsika tsy eo amin'ny lafiny fanabeazana sy fanentanana irery ihany no ataony fahatombanana fa eo ihany koa ny lafiny ara-pitaovana sy ny ara-teknika mba hizotra araky ny tokony ho izy ny fifidianana izay atao eto amin'ny tany sy ny firenena isan'izany ny takelaka mirakitra ny lisy mpifidianana toy izao manaraka izao ary ny famaritana ireo teboka lehibe hitantaratra amin'izany takela-piraketana ny lisitry ny mpifidy izany ho antsika eto Madagasikara zany ny antsoina hoe takela-piraketana ny mpifidy na ny fichier électoral dia ny fitambaran'ny lisy mpifidianana izay vita printy sy ny atotan-kevitra na ny base de données izay voarakitra ao anatin'ny solosaina sy ireo fitaovana maro samihafa izay entina hikajiana na iraketana izany lisitry ny mpifidy izany ny lisitry ny mpifidy araky ny voatondra ny lalàna ihany dia anaovana fanavaozana isaky ny voalohan'ny volana desambra ka hatramin'ny faraky amby telopolo ny volana janoary isan-taona fa na izana zany ara ankoatran'izay fanavaozana isan-taona zay zany dia misy ihany koa ny fanavaozana ifotony na lay antsoina hoe refonte io refonte io mety partiel zany hoe amin'ny ampahany fa mety ho amin'ny eo anivon'ny firenena ray manontolo zay araky ny voalazan'ny lalàna dia atao isaky ny folo taona ny fandrafetana ny lisy mpifidianana araky ny voalazan'ny lalàna dia andraikitra feno omeny lalàna zany ny CNI na ny vaomera-pirenena mahaleo tena misahana ny fifidianana mivoatra hatrany ny teknôlôjia ary miezaka manao izay tratrany ihany koa ny CNI mba ahafahana manafaingana ny asa ary koa manamafy ny fitahirizana sy ny fiarovana ny fikirakirana ireny takela-piraketana ny lisitry ny mpifidy ireny ny fitaovana ampiasain'ny CNI amin'ny fikarakarana ny lisy mpifidianana zany dia ny logiciel antsoina hoe sigle na système intégré de gestion de la liste électorale io logiciel sigle io dia logiciel namboarin'ny technicien avy teto amin'ny CNI manontolo izy io dia niinstallena teny amin'ny au nivon'ny centre informatique de district eo amin'ny district sivy amby folo amby zato eran'ny Madagasikara ny paikady entin'ny CNI amin'ny fiarovana ny lisy mpifidianana dia ny fampiasana ny base de données oracle io base de données oracle io moa dia tsy zovina amin'ny tsika ntsony satria efa fampiasa eran-tany sy amina organisation sy androm-panjakana maro eto Madagasikara izy io ny paikady faharoa lehibe indrindra koa amin'ny fiarovana ny lisy mpifidianana io dia ny fiara-miasa amin'ireo ratsamangaiky ny CNI eran'ny Madagasikara indrindrindra fa ireo technicien amin'ny fampiasana le logiciel sigle manao araka izay azony atao ihany koa ny CNI araka izany sy ireo ratsamangaiky mba ampirindra amin'izay tokony ho izy ny zotra-pifidianana eto amin'ny firenena atao izany rehetra izany mba hisiany fifidianana feno fahombiazana ho ekeny be sy ny maro ary hitondra filaminana eto amin'ny nosy iny ihany koa mamarana fandaratsika tamin'ity androany ity ankasitrany ianao nanaraka izanatra amin'ny farana ary manome fotoana anao hatramin'ny CNI isaky ny talata sy ny alakamisy eto amin'ny télévision na malagasy veloma tomboka